resaka oro izay misy zany ny tena problème amin'ireo mpiasa ireo satria misy an'le voalazan'ny lalàna hoe 40 heures ny heure normale voalazan'ny lalàna ao anatin'ny herinandro dia nefa nisy an'le amehana teo zany dia lasa hoe mirava amin'ny 12 mirava amin'ny 1 voalazan'ny fanjakana dia tokony zany hoe tsy ho tapaka any amin'ny supplémentaire dia rehefa miasa zany le mpiasa ny sabosy dia lasa amenoana an'le lera normale zany le heure ambon'ny ampanga ny mpiasa nefa tsy voalaza zay dia zay zany anisan'ny olana sedran'ny mpiasa satria tsy tokony hikotihana le heure ambon'ny ampanga amenoanao an'le lera fa fanjakana ny teny fotsiny hoe hatramin'ny 12 miasa dia amin'ny 12 zany ka raha mampiasa olona anao ny sabosy dia tsy tokony amenoanao lera any amin'izay zavatra tsy mitovy satria ny heure ambon'ny ampanga lafolafo vidy kokoa ny salaire ato araky ny lalàna dia efa voafehy ao anaty faritra ao anatin'ny karama dia faharoa ny fandefasana chômage zay tsy mazava sisy taratasy nefa ny voalazan'ny lalàna hoe 3 volana aloha chômage teknika voalohany dia averina 3 volana raha mbola tsy mahita avaolana ny mpampiasa nefa sisy an'izay fa tonga dia alefa le chômage teknika sisy fampilazana amin'ny silotenan'ny mpiasa satria voalazan'ny lalàna hoe miresaka aloha amin'ny silotenan'ny mpiasa vao manao ny taratasy any amin'ny inspection du travail sisy an'izay dia ny faharoany fandefasana congé forcé ary le fandefasana congé forcé dia miankina amin'ny taonan'olona ohatra hoe efa antitrantitra izy dia mahavita asa dia alefa congé ohatra hoe anao bevoka anao na aletsimano dia alefa congé ohatr'izay zany zavatra nienan'ny mpiasa